Resaka andraimbavitsika makasika ny asa fanaovan-gazety ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka amin'izao fotoana izao. I Andry Ratovo izy moa dia mpanao gazety ary efa niasa tamina aina aman-jery samihafa tao anatin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay ny lehilahy. Tojo fahasahiranana noho izay tsy fahasalamana izay nefa ny tenany ary dia manao antsoavo amin'ny rehetra indrindra ho an'ny ministera misahana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Fananganana rafitra ho fitsinjovana ny ara-tsosialy ny mpisehatra eo amin'ny asa fanaovan-gazety indrindra fa rehefa tody tsy fahasalamana. Io kosa no tokony apetraka ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana miaraka amin'ny olo-lavitra ny mpanao gazety. Io no nambaran'ny Andry Ratovo, mpanao gazety malagasy izay tody tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarako omenombeny zany dia tsara ho ara mba misy sehatra hitsinjovana ny tontolo ara-tsosialy ny mpanao gazety eo amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny ankapobeny eo anivon'ny ministera ny communication sy ny eo anivon'ny lavitra ny mpanao gazety mba hitsinjovana ny ara-pahasalamana izy ireo. Sanatriny vava tsy hoe na misavisa zavatra ratsy fa zao misy ny mpanao gazety mpona paorina tsy mazafatra mazava moa zay tena zavatra nahazo azy fa ny eritseritra na tonga ny eritseritra izany hoe mba tokony hojerena alohan'ny fotoana ireny mpanao gazety ireny indrindra rehefa fotoana tsy mahasalama azy dia mba ahafahana mitsabo sy manampy azy miala nenina tsy hodifatotsy akory fa miala nenina mba hitsaboana ny mpanao gazety alohan'ny tena amoizana azy zany rehefa tsy salama izy fa tsy sanatria hoe rehefa maty izy vao misy ny fihetsika maro isan-karazany atao aminy. Ka eo mbola avery foana le antso hoe mba jereo hoe tokony andraikitra isan-tsokajiny sy tokony ny mikasika ny fahasalaman'ny mpanao gazety rehefa tojo aretina tojo amazona izao ary avery lalandava le izy fa misy ny azo mitondra fanjakana atao fiaramiasa amin'ireo masolo vahiny, fiaramiasa amin'ny fikambanana eritram-pirenena samihafa ny amin'ny mba anampiana ny mpanao gazety rehefa tojo ny aretina lavo ny fitsaboana. Raha aretina fohy moa ny fitsaboana vita eto ihany zany, vita ny karama ihany zany, fa rehefa tena aretina sarotra io tsy vita vetivety io ary tsy hita ny fanomezantsiny, ny knaps aveo no menatsiny, ny mpampiasa aveo no menatsiny ary ninona no menatsiny fa ny tsara angambany dia izay mba metraka rafitra zay mba hijerena hoe ahoana ny fomba ahafahana mitsabo ny mpanao gazety. Aretin'ny voa no mahazo ity mpanao gazety ity ary efa nandalo fandidiana ny tenany. Amin'izao mila manao dializy indroa isan-kerinandro izy ary mandrakizay no hanaovana izany. 5,00 sy 4 hetsy ariary nefa ny manao ny dializy indray mandeha ka volatra amin'ny 2 tapitrisa ariary isam-bolana no tsy maintsy ananana ahafahana manatanteraka izany. Manao antsoavo amin'ireo malala-tanana rehetra ny fianakaviana entina mitsabo ity namana mpanao gazety ity ary miantso ihany koa ny ray aman-dreny filoham-pirenena. Mba miantso fanampiana amin'ny namana izay afaka manome tanana ny amin'ny mikasika ny momba manokana zany amin'ny fitsaboana sy ny amin'ny fanaovana ny dializy ny fananana ny fahafahana manao izay dializy isan-kerinandro satria hoe indroa isan-kerinandro moa tsy maintsy manao dializy ary ambonin'izay misy ireo hetsika maro samihafa izay ataon'ny fianakaviana zany dia anetanana sy angatana fiara-miasa amin'ny tapaka sy ny namana rehetra. Farany dia farany ho an'ny mitondra fanjakana dia mangataka manokana nareo ray aman-dreny ny filoham-pirenena sy ramatoa-vady ny tenako zany mba hanome fanampiana anay amin'izao fitsaboana izao ary izay rehetra mety afaka manome fanampiana na tsy izy ireo ihany koa rehefa olona hafa dia raisina entanandro sotra indrindra toko ary manatitra hatrany indrindra ny fisaorana manokana ho an'ny namana mpanao gazety rehetra eny Madagasikara izay nanampy tamin'ny fanaparitahana ny vaovao sy nanampy tamin'ny fanentanana sy ny fankay rehetra isan-karazany. Andriamanitra manaka le pahasoavana ny amaly sy hitondra soa ho an'ny tokantrano tsirairay avy ary manentana antsika hatrany zany amin'ny fandraisana anjara amin'ilay opération na sovola izay ataon'ny fianakaviana raha hoeto manana amin'izay fitsaboana izay. Eto Madagasikara betsaka ireo olona marary ny voa saingy miandry fahafatesana fotsiny noho ny alafon'ny saran'ny fitsaboana ka manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra samihafa mba hijery akaiky ity aretina ity.
mila raha ihany koa ny marary ny voa ka manao antsoava amin'ireo tsara sitrapo mba hanome rà mamaim-pony satria ny manome rà dia manome aina. Ankoatra ny dializy dia ny transplantation na ny famondrana voa ihany koa dia ahafahana mamonjy ny olona marary ny voa saingy any ivelany hatreto no afaka manao izany ary mbola vola be ihany koa no ahafahana manatanteraka izany.